Klasy tongovavy raha miendry-barahana hono manga mivondraoziny paiso raha miodi-bola ny paoma mirara-potsy ny rotra raha mamerivery kosa ny mananasy midorehitra ny paisom-bazaha fa ny eto amintsika kosa rehefa aladeriva tahaka izao dia inoko sy antenaiko fa fahasaravindray isika any an-tokantrano any eto ampanarahana ny fandaharana gasy fomba efa maitsia ihanoka ny fanadihadiana mikasika ny fombatsika malagasy ka ity am-piandohana dia anteriko ny fiarabanantsika tsirairay avy eto ampanarahana izany fandaharana gasy fomba izany ary manasanao izay tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Tsy dia lavitra ny renivohitra no hitondran'ny fandaharana gasy fomba anao androany ny amin'ny lalam-pirenena fa raiky amby 50 iny izany hoe mihazo an'Ambohimanga Rova kilometatra vitsivitsy miala an'Ambohimanga Rova io toerana io no antsoina hoe Ankazimalaza. Raha ny tantara dia tao amin'io toerana antsoina hoe Ankazimalaza io no nampiraisana ny foko Imerina sy ny foko Sakalava tamin'izany fotoana izany ary ny mpanjaka Andrenampoinimerina sy ny mpitsapy nentin-drazana avy any amin'ny foko Sakalava antsoina hoe Andremisara izy ireo no nanao ny fifanarahana, nanao ny velorano ary nanao faty-dra ihany koa nafanana ny tanteraka izay fampiraisana ny foko Imerina sy ny foko Sakalava izay. Ankoatra izay ihany koa farafahakeliny ahitana loharanomasina 7 miaraka amin'ny doany misa 7 eny amin'io toerana antsoina hoe Ankazimalaza io raha tsy teny afa-tsy ny doany Andrenampoinimerina moa izany mazava ho azy ao ihany koa ny doany Andremisara miaraka amin'ireo loharanony hita eny ihany koa ny loharanon'ny zazavavin-drano antsoina hoe Ravololona ary ny tsikelindrindra dia hita eny an-toerana ihany koa ny lavabato ny toeran'ny razamben'ny Kalanoro tamin'izany fotoana izany. Tsy ampiandrasina ela ianao fa andao raha navetrany ny fanadihadiana. Ny doany zany toerana iray natokana hivavahana amin'Andriamanitra. Hazo masina izy io, hazo malaza. Kalanoro daholo ireo zazavavin-drano. Toerana somary takotakony, tsy talaky, alofan'ireo zava-maitso ary tohanany vatolampy mitandahatra manome endrika tendrombohitra. Toerana manan-tantara ary mbola manana ny lazany mandraka ankehitriny araka izany anaran'izany hoe Ankazimalaza. Teto Ankazimalaza no toerana nanaovana Andrenampoinimerina sy Andremisara ny velorano ho mariky ny fampiraisana ny foko Imerina sy ny foko Sakalava. Raha ny tantara dia nanana eritreritra ny hampiray ny foko ny tsitokotoko teto Madagasikara Andrenampoinimerina. Ny foko Sakalava no hany sisa tsy nanaiky fa ny ady ihany no tao an-tsainy araka ilay fiteny hoe tsy misy resy tsy miady izany. Nanapa-kevitra ary ny Sakalava fa andefa iraka ao aty Antananarivo mba hiady amin'ny fanjakana Merina. Ka Andremisara mpanazarina mpitsabo avy amin'ny foko Sakalava no nirahana niaraka tamin'ny miaramila ho any amin'ny Andrenampoinimerina. Rehefa tonga teto Imerina zany Andremisara niaraka tamin'ny miaramilany izy izay vonona niady amin'ny Andrenampoinimerina zany satria Andrenampoinimerina moa le nihevitra ny hampiray any Madagasikara iray manontolo dia ohatrany hoe tsy nanaiky an'izay ny Sakalava tamin'izany fotoana izany fa hoe aleo hiady izany. Dia tamin'izay fotoana izay anefa tamin'io fihaonana Andrenampoinimerina sy Andremisara io Andrenampoinimerina dia tsy nivonona velively ny hoe hiaraka amin'ny miaramila hoe hiady amin'ny Sakalava fa ny tanjony zany dia hoe ny hiavana amin'ny foko Sakalava. Tamin'izay fotoana izay anefa dia rehefa nisy ny fifampiresahana, rehefa nisy ny fifampidinihan'ny rotonta dia resy ihany ny foko Sakalava ary nanaiky ny hiavana amin'ny Merina. Tamin'izay fotoana izay no nisian'ilay loharano izay nanaovana Andrenampoinimerina sy Andremisara ny velorano.
somary nagaga ihany nipoiran'io loharano io satria misy vato lampy zany vato lehibe dia nitehana teo andrenamponomerina nakasiny teo zany ny tanany sady mivavaka izy tamin'izay fotoana izay no nizara roa ilay vato dia nivoaka avy ao zany ilay loharano dia nosokirina andrenamponomerina tamin'ny tehana zany tao amin'io vato io dia teo no nivoaka io loharano teo zany andrenamponomerina sy Andremisara no nanao ilay antsoina hoe velorano na izany zany aza ny olona avy any amin'ny faritra moa zany ary indrindra fa ny foko sakalava dia tian'ilay manao hoe manao sorona zany tamin'izay fotoana izay ihany koa dia tsy nanaiky zany ny foko sakalava fa hoe aleo asiana fatitra. Nanomboka teo amin'io fatidra io kosa no niandohan'ilay anarana ankazy malaza rehefa samy nanatsatoka ny tehany izy mirahalahy ireo. Na ankazy malaza dia ilay tehana natsatoka Andremisara mpanazary sakalava sy Andrenamponomerina mpanjaka teto Merina na tonga ilay anarana ankazy malaza zany dia ilay tehana naniry. Naniry ireo tehan'ireo ary mazava ho azy fa izay naniry mialoha no tompon'ny fanjakana. Ny an'Andremisara nefa vao mitsiry, ny an'Andrenamponomerina kosa efa vakiravina. Teo ihany koa no niandohany izay fitenenana izay hoe ny anao vao mitsiry, ny ahy efa vakiravina. Tanteraka arak'izany ny faniriana Andrenamponomerina satria afaka niray tamin'ny Merina ihany ny foko sakalava. Raha tazamina dia efa somary maina ihany ty hazo ty, saingy na izany aza tsy ny hazo akory no iankofan'ireo olona tonga eto fa marika fotsiny ihany zany ary azo heverina fa solitenan'ireo razambe izay mitoetra eto amin'ity toerana masina ity ka mampita ny afatra any amin'ny Zanahary araka ny finoan'ireo izay tonga eto hatrany. Miisa 7 ny loharanomasina hita eto ankazy malaza araka izay isa 7 izay dia isa masina izy io. Mazava ho azy moa fa miaraka amin'ny doany miisa 7 ihany koa ireo loharano ireo. Ao ohatra ity doanina Andrenamponomerina ity izay isan'ny lehibe indrindra eto. Ny zavatra tsara irery ihany no azo angatahana eto. Fa dia tena fady tokoa le mangataka ratsy ho an'olona ohatra zao hoe andeha resiko fotsiny ohatra ny tenako hoe manana adversaire olombelona tsy lozany mpanenjika, tsy lozan'izay misy mialona. Ka eto zany ohatra hoe manenjika rakoto dia tonga eto dadabe Andrenamponomerina atao ohatr'izao baiko fanahy aloha ianao voalohany indrindra amin'izay hoe baikionao ilay fanahy anao ny sitraponao maha olombelona anao. Fanahy izy zany fa tsy afaka ny ohatran'Andriamanitra noviana satria mbola Andriamanitra ny tompon'ny fitsarana dia raha tonga eto ianao raha misy mampalahelo anao fotsiny dia trotronao ambavaka hoe tsy zakako, tsy tantiky no nataon-drahana ohatr'izao izy zany mamety olo-tsaina n'ilay olona ialany amin'izay toetra ratsy izay dia tsy azo atao eto mihitsy zany ny mangataka ratsy ho an'olona fa ny tena andehanana eto zany dia ny mangataka fahasoavana ho an'ny tenanao, ho an'ny vady aman-janakao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny fiainanao manontolo, ho an'ny fidiram-bola, ho an'ny edidy hatrehana maha olombelona eto ambonin'ny tany. Tsy mifanalavitra eto kosa no misy ny doanina Andremisara. Araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia manana ny loharano iraisana Andrenamponomerina sy Andremisara teo no nanaovana ilay velorano. Io loharano io zany ranon'ny dadabe Andrenamponomerina sy dadilahy Andremisara dia izy io zany ahavitana zavatra be da be loharano io satria misy ny olona manao asoavana, misy ny olona tsy salama, misy ny olona manana problème tonga eto daholo zany na malagasy na créole na karana tonga eto daholo manatona ny loharano io satria anasitrana zavatra be da be zany rano loharano io. Dia izy io loharano io zany nimporin'io loharano io raha efa hatramin'izao zany izy io no teo fa tsisy trano tsisy tuyau ohatran'io taloha fa tonga dia atao anaty aram-bato izy niloharina tamin'ny zinga dia atao an'sio fotsiny dia eo ihany koa ianao no misaika. Mazava ho azy fa mandro sy misaika eto ihany koa ireo olona tonga ety
midio manala ny aratsiana sy ny loto rehetra na ny lotony saina io na ny vatana na ny fanahy. Isan'ireo mpanjaka tsy mba nisotro toaka andrenam-ponomerina. Mazava ho azy fa fady toaka ny lapa-masina misy azy. Ny zavatra hoe tena fady anandrenam-ponomerina voalohany zany a dia ny toaka aloha zany no tena tsy tiany. Izy zany tsy dia nandidy olona be loatra tamin'ny hoe tsy fitiavany an'ilay toaka ka rehefa makato aminy dia aza misotro mihitsy. Tsy nandidy izy fa nametraka safidy teo anatrehan'izay hoe toaka tsy tiany izay. Zany hoe nambarany zany tsy fitiavany an'ilay toaka hoe ohatr'izao tsy itiavako ny toaka dia nametraka safidy ho an'ny tsirairay izay anambarany izy a fa ny toaka hozy tsy mahendry ny endry a ary tsy mahapana-panahy ny manam-panahy. Izay zany tsy nitiavany an'ilay toaka. Mifanohitra amin'izay kosa nefa ny an'ny Andremisara sy Rakotomaditra miaramila an'andrenam-ponomerina io. Isan'ny tena ankafiziny ny toaka sy ny sigara araka izany anaran'izany hoe Rakotomaditra. Tazana eto amin'ity vao miditra ity ny toerana masina misy an'i Rakotomaditra ary tsy maintsy mangata-dalana eto, izany hoe mandalo eto avokoa izay vao afaka miditra any amin'ny lapa-masina hafa izay misy eto Akazimalaza. Rakotomaditra moa dia tsy iza fa miaramila mpiandro vavadina andrenam-ponomerina. Ty toerana ity dia toerana misy ny tsangam-bato ny Rakotomaditra izay niandrandrendram-ponomerina tamin'ny andro fahizay. Izay nandamina ny tany teto amin'ity faritra Ambohimanga ity satria ny ady ny foko tota Sakalava sy ny Merina. Dia Andry Rakotomaditra zany no ny andry anandrenam-ponomerina nandamina ny tany teto. Ka Rakotomaditra zany dia zanaky Ranoro sy Andriambodilova. Rakotomaditra manana ny ditrany izy nefa ampahendrena ny ditrany no joroany teto amin'ity toerana teto Akazimalaza ity. Manaraka izany koa dia izy zany fanamasinan'ny olona hitondrany angatan'olona tsodrano, angatan'olona ranom-bavaka. Raha ohatra ka misy ny olona ka manana problème lehibe amin'ny fiainana dia miakatra eto amin'ny eto dia mangataka satria maramila izy ka mahafantatra ny didy sy ny lalàna. Tsy lavitra eto ihany koa no misy ny loharanon'ny Rakotomaditra. Raha somary mandroso kely ihany ary dia mahatazana ity doan'ny Neniberavola ity kosa indray. I Neniberavola moa dia tsy iza fa renin'Andremisara ihany ary avana Tampoketsa Mahajangany no fiaviany. Isan'ny hoentina eto rehefa angataka ny paraky. I Neniberavola moa dia nihina paraky tamin'ny fotoan'androny. Ankoatr'izay zavatra maro ihany koa no azo angatahana eto. Angatan'olo eto misy mitady zaza, mitady ny fahasalamana, mitady vola mikarena, mitady indreo hoe tsy manana asa dia mangataka asa eto, dia manao tambavy. Mitady reny zaza izany no manao tambavy. Fa ankoatra ireo mbola tazana eto Akazimalaza ihany koa ny loharanomasina misy ny zazavavindrano antsoina hoe Ravololona. Ny ity toerana ity zany dia toerana zazavavindrano zany no mitoetra eto amin'ity toerana ity. Dia ny olona mpakeny amin'ny dadibe mpakeny amin'ny Kalanoro zany eto no misaika dia izay vao miakatra any. Karazan'olona ohatrany ahoana zany no afaka maketo? Ny olona voalohany indrindra zany no ipetrahan'ny zazavavindrano sy ipetrahan'ny dadibe no afaka maketo.
nefa ny raha ohatra misy olona mangatapitahina misy betsaka ny tonga eto dia ohatrany ahoana ny fomba atao raha ohatra hoe izay olona hipetrahany zavatra izay dia ohatrany ahoana ny fomba ataony ao anatin'io rano io? Fomba ataony aloha mandrehitra jiro izy a dia mitondra jus kely izany ny entiny eto, jus kely ny entiny eto a dia bonbon a dia tantely ranomanitra izany ny entiny eto a. Dia misy arakaraka ny tendrony zareo misy olona maromaro nefa hitako izany teto asainy tsoboka impito ao amin'ny rano. Niteraka zazavavy ihany koa io ravilolo io ary mbola manana ny loharanomasina ihany koa. Eto amin'ity loharano ity kosa mbola loharanona zazavavindrano ihany no entinay aminao. Eto amin'ity loharano ity moa izany no misy ny zanaky ravilolona zazavavindrano izy io mazava ho azy. Lidy kely no iantson'ny olona an'io zazavavindrano io. Mazava ho azy fa rehefa loharanomasina tahaka izao dia tonga eto ny olona zany midio misaika. Ao ihany koa ireo olona sasany no manovy rano ary iny rano iny dia hoentina mody atao fiarovana zany fanasitranana hiarovana amin'ny ratsy rehetra. Ny zazavavindrano moa amin'izay hoe mahazazavavindrano azay efa fantatsika angamba fa fady toka ny zazavavindrano tsy mitovy velively amin'ny tazantsika teo aloha teny amin'ny doan'ny Rakotomaditra fa ny zazavavindrano dia fady toka izany hoe tsy azo hitondrana toka eto amin'ity toerana ity. Raha izay ary no tazana ety ambany somary miakatra mananika ity tendrombohitra feno aram-bato ity indray no hitondranay ianao. Ny doany tazana manaraka eto kosa dia ny doanina Andretsioarana sy Andriamanintona. Raha ny tantara dia efa niverina ao amin'ity doany ity ny taolam-balona Andretsioarana rehefa tsy fantatra izay nisy azy taona maro lasa izay. Vahiny iray avy any ivelany no notsindriany zavatra izany hoe notsindriany fanahana Andretsioarana ka nahalala ny toerana nisy ny taolam-balona ary nanatitra izany teto Akazimalaza. Ny eto ampita kosa no misy ny doanin'Andriamanintona izay tsangam-bato sisa no anina vela teto. Olona avy any ampita nanatitra ny taonana manofiny amin'izy io. Fa ty anankiray ty samy miara niasa izy roa lahy teto izany. Elakela-bato izy misy Tsikaselahy ka miara-miverina Tsikaselahy. Ty anankiray ty izany tsangam-bato no napetraka, ny anankiray ato taolam-balona no naverina. Tsy mijanona treo anefa ireo heverina fa toerana masina. Mbola mitohy miakatra trano izany. Ao ambonimbony ao kosa no toerana isan'ny manana ny hasiny ihany koa. Eto amin'ity toerana ity eto amin'ity misy anay ito no varavarana idirana ao amin'ny lavabato misy ny razamben'ny Kalanoro antsoina hoe Totzima tsy mandefitra mandazamanana. Izy io zany raha araka ny tantara no razamben'ny Kalanoro manerana ny Madagasikara ary tonga ato ihany koa ireo olona mangataka fitahiana, tonga ato ny olona mangataka fahasoavana ato anatin'ity lavabato ity. Somary maizimaizina ihany ato fa naizana-jana azy andao ianao hoentinay hijery ny ao anatiny. Dao ary. Gama. Haya. Heka. Mulia hero. Manaja zany manasina, mankataka tsodrano, mankataka fahasoavana, mankataka vola makarina, izay nataony leto sady manasina izy. Ny zavatra tsikaritra iteto ihany koa niditra tato amin'ity lavabato ity dia ny fisian'ny sarin'olon-droa ito. Tsy hanaovan-dratsy akory izy io fa andao angerana ny fanazavany. Misy zany manitsaka lehilahy dia asena verina amin'ny vadiny. Misy vehivavy sanatria amin'ny vava manao ny etony koa any dia atson'le asena hoentiny eto koa ny sariny. Izy zany tiany zany io vadiny aman-janany io verina ao anatin'ny tokantranony. Fa tsy famonoana olona akory na fansaviana izy ity fa mba hamerenana leo lehilahy ny tokantranony hiverina ao amin'ny tokantranony.
fa tsy famonoana olona izy zay na fansaviana fa zay le izy. Manana ny loharanomasina ihany koa ity doany anaty lavabato misy any totomiza tsy mandefitra mandaza manana ity. Saingy somary miala kilometatra maromaro eto Ankazo Malaza ny misy azy. Ankazo Malaza ihany koa indrindra rehefa alamady misy amin'ireo olona nahazo fahasoavana no tonga eto manao sorona mariky ny hafaliana ka mizara izany ho an'ireo mponina manodidina ety ihany koa. Teto dia omby mazava loha no novonoina na atao sorona. Anatin'ny sorona omby misy milaza fa hoe sample izy ary ny tsara ampifantarina nefany ny fomba sy ny fivavahana samihafa satria azo lazaina hoe nanao fomba zany ny atonatongavana ety aty ary nanao fomba magasy any gasy toy ny fanaony teo aloha satria ny vata azo hono ahitana soa menaka kombaraka ve fa tsojano razana zay ny andohana no nahitana soa ka tsy omena sakrifisy tsara be toy izao ary zay no natonga le izy hoe omba lama zavaloha tsara miroso tsara miverina tsy isy ny sapatsapana tsy isy ny manotoana fa dia andeha daholo sy tsara mirina zavatsara rehetra eo anatsihan'ilay pahary. Toerana masina na doany rehetra fady kisoa fady tongolo eto ary amin'ny masaka lavana andremisara ihany koa dia fady akoho izy ireo izany hoe izay doany tazana rehetra eto zany dia fady akoho avokoa. Amin'ny toerana tahaka itony dia heverina fa ireo izay manam-pinoana ihany no afaka mandray ny fahasoavana raha nambarany ity mpiandry doany ity hatrany. Io zany finoana ny tena zava-dehibe raha hoe maketo rehefa mino ianao fa misy mifanahana andrenam-ponimerina any amin'Andriamanitra ary mino ianao fa noamasin'Andriamanitra tokoa ilay fanahana andrenam-ponimerina dia voavonjy ianao eo anatin'ny zavatra rehetra izay andehananao entona mitady fahasoavana ianao mahazo, mitady fitahiana amin'ny fiainana ianao mahazo. Ny andro talata irery ihany no fady tsy azo anasinana ety amin'ny doany ety Ankazo Malaza. Ny andro alarobia kosa no fady ho an'ny doan'ny totomiza Razamben'ny Kalanoro. Isan'ny mbola sarotra ho an'ny malagasy anefa io fanajana ny fadin-drazana io. Toerana maro eto Madagasikara no efa voaloto hasina noho ny fahaverezan'ny soatoavina maha-malagasy, noho ny tsy lian-tsofina rehefa tsy mampandroso ny fandalàna ny malagasy. Ary eo ihany koa ny finoana izay efa mibahana loatra ao an-tsaina ka lasa manafangaro ny resam-pinoana sy ny fomba mampanao malagasy. Dia izay ihany koa itony kilasy itony vavy no mamarana ny fandarana tamin'ity androany ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ety Ampamarana ihany koa dia tiana hatrany mampatsiahy antsika ny tokantrano any. Raha toka misy amintsika tia andro sosokevitra, raha toka misy amintsika manana fanamariana mikasika ny fandarana ary indrindrindrindra tia ampafantatra ny fomba misy
any amin'ny tanàna misy anareo any, amin'ny foko misy anareo any, ny kolotsaina mampiavaka ny faritra misy anareo. Aza misalasala miantso anay amin'ny laharan-tarobia izay misoratra eo amban'io fa vonona ny iara-iasa isika. Dia manome fotoananao indray izahay amin'ny herin'ny toy izao aloha hevitra vaovao indray no entin'ny fandarana gasomba ho anao mandrapitafandray ary tompoko.